tonga amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana zany dia ao amin'ny Ezekela toko fafito. Ezekela toko fafito dia ho teneniny ihany ny tenin'Andriamanitra manaraka fa alefatsika aloha tia Ezekela toko fafito tia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fafito no vakitsika. Io Ezekela toko fafito ry havana dia tenin'Andriamanitra zay nitenenan'Andriamanitra ny fahatezerany tamin'ny zanak'Israely noho ny fahavetavetana sy ny fiodinana mbola nanompo Andriamanitra kafa ihany. Ho arahantsika anie zany tenin'Andriamanitra zany aranambarany fa ambiakaiky ny andro farany. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tonga tamin'i Jehova ka tonga tamin'ny teny Jehova nanao hoe ary ianao ry zanak'olona dia zao nolazainy Jehova tompony amin'ny taranak'Israely injao ny farany eny ambiakaiky ny fary amin'ny vazatany rehetra ankehitriny dia ambiakaikinao ny farany ary alefako aminao ny fahatezerako dia ho tsaraiko io araky ny aleanao ianao ka hatambesatra aminao ny fahavetavetanao rehetra ary tsy antra anao ny masoko sady tsy hamindra fo aho fa natambesatra aminao ny lalanao ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao ka dia ho fantatrao fa izao ny Jehova. Izao ny lazainy Jehova tompo injao avy ny loza dia ny loza tsy misy to azy injao ny farany eny mbiakaiky ny farany mifoa miely anao iny rehefa mbiakaiky iny mbiakaiky ny anjaranao rom-ponina amin'ny tany mbiakaiky ny fotoana efa tombotra ny andro dia ny akoranady fa tsy fiobiana eny anteniny bohitra. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zany indray no tenin'Andriamanitra tonga amiko sy aminao manambara zany tenin'Andriamanitra zany ry havana fa niodina ny zanak'Israely tanteraka mbiakaiky ny farany tamin'izany andro zany ary dia hiaina tsika amin'izao fotoana izao. Inona moa zava-misy amin'izao fotoana izao? Miaina amin'ny fijangajangana, miaina amin'ny fanompo-tsampy, miaina amin'ny fahavetavetana, miaina amin'ny sodomita, fitiavam-bola, fitiavan-tena, miaina amin'ny faharatsiana ny zanak'olombelona. Retsika ny rehetrarehetra any ary dia isika mpanompon'Andriamanitra azy dia mbola voasarona foana ihany ny amin'izany faharatsiana rehetrarehetra zany. So tsika mihevitra hoe pastera ho an'ny olona ny velany angambo zany iza ny jamba ho Jesosy mpanompoka ihany ny jamba manatanteraka an'izany miafinafina makafy fahotana anka indraindray to hoe mandohalika ihany ane zay pastere to efa mivavaka ihany efa tonga foana ihany aiza ihany Andriamanitra variana ry havana fa misy olona tonga eo foana isan'andro tahaka an'ilay vehivavy 80 taona manjoko foana inona mahazo an'io ataony dindinika ka tsy zany anie pastera fa ela loatra le mpiandry aleo kely aloha mbo nandeha tatsy tsisy finoana an'Andriamanitra malahelo amin'izany Jesosy ry havana mbola voafatotra amin'ny fahazaran-jato maro samy hafintsika tsirairay avy maizina ny tany arety mandringana no miseho ary tsarovy ry havana fa raha tamin'ny heritonitsika hoe maivamaivana noho ny corona tamin'ity izy to misy variandra ny heritretritsika fa stop kinango iny ny amafimafy tenin'Andriamanitra manao hoe hiaratsy zao fiainana zao fa tsisy hoe mihatsara eo akory fa misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana mbola laklosy zany fa tsy tonga dia nitapena ny rivotry ny oxygène miara-tsy miaintsika rehetra
mbola mamindra fo Andriamanitra. Mbola ny teniny manao hoe tsy tiako iso very na dia ray aza fa ny mba nialany amin'ny ratsy fanaony. Miala nenina amiko sy aminao ny tompo. Aok'izay e. Natsona ny fibebana mibeba e. Mibeba ho ahy. Mibeba. Misy moa dia leony amin'izany. Aizako zany foana ny teny pastera mibeba. Misy ara moa dia miteny aizy ratsy vitako. Zanga mijangajanga, zanga mangalatra. Nefa ho ny tenin'Andriamanitra hoe ny marina indrindra. Ohatra ny tana misy ny rany ianareo e. Vao mihiratra ny masoandro dia efa manota amin'ny fihevitrareo. Entin'ny Satana mahavita kilometra maro ny fisainantsika. Mamitaka ny tenako raha miteny hoe marina. Aza tao zavatra mandalo reny. Ray aman-dreny manetana mibeba. Mialamy ratsy fanao. Zao. Nga misy afaka mifaly dia manao anatsony. Mikatona amin'ny fiangonana. Ny asabotsy ny azomany zoma manifika tsy izy tsony. Lanonana any amin'ny asalina maro samihafa foana tanteraka izany. Tsy izy tsony. Tsy izy zany tokantrano ka hoe milamindamy merisy izay menakavy. Fa tsara izy zany. Fa maninonao? Misy adi-panao. Araka ny tenin'ny tompo hoe any aparany any. Horeraka amin'ny fon'ny olona. Horeraka amin'ny fon'ny olona. Inona nefa nahafahantsika miala amin'izany? Andeha ho jerentsika ny eo amin'ny Luka toko faraky amin'ny 20 fahaenina amin'ny 20. Luka toko fahaenina amin'ny 20 raky amin'ny 20 ny 9 fahaenina amin'ny 20. Andehanantsika ry havana hiazakazahantsika. Luka toko raky amin'ny 20 ny 9 fahaenina amin'ny 20. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka horeraka amin'ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozoniny. Zany ny tenin'Andriamanitra. Nefa ry havana, za milaza aminao, miala nenin'Andriamanitra. Tsy tia ny sovery sasy ianao. Mba hanana fiainana, dia hanana fiainana be da be hoy izy. Ao amin'ny tsonina toko 10:10. Manana fiainana be da be aho zaraina aminao hoe raha manaiky ane ianao hoe ka mandray aho tompo sy mpamonjy tsy afangaroaro zavatra hafa fa Andriamanitra saro-piaro. Rehefa mivavaka ianao ry havana, mimpotsa tsara amin'Andriamanitra, tsara fihavanana aminy dia maninona? Miala ny tahotra, miala ny orooro, matohatra fakapanahy ianao, manana fivelomana. Na dia raha mangatsika azy, asandratrao, mahavoky ianao iny. Betsaka mijoro vavolombelona amin'izany. Lay diloilo tsy mety ritra ao atokantranao, kely ny karama, fa tsy mitrosany amin'ny tsena kely izy. Lay fahasalamana lavitry ny aretina. Zany ny miaraka amin'ny tompo rehefa tsara fihavanana aminy ianao. Manaraka ny didiny sy mitsibiny ianao mpanompon'Andriamanitra io, tanterao ny teniny hoe manompoany Jehovah Andriamanitra ao. Fahitany ranonao sy ny aninao izy ary esorika aminao ny aretina. Tsy angano zany ry havana. Marina loatra zany tenin'Andriamanitra zany. Ary tsara mpanjaka atsika. Efa tsara fihavanana amintsika. Dia tanteraka ny teniny fakazara amin'ny tsy toe. Dia hiadany ianao. Fakazara. Za ry havana dia milaza aminao. Fa raha mbola misy zavatra be lehibe ary amin'ny fiainana andavanandro ka misy ny asan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra aloha. Ahitana fampiazana io asan'Andriamanitra io. Ahitana fampiazana io fanomponan'i Jesosy Kristy io. Manaraka ny teniny ianao, voafidiny ianao. Indray andro, indray taona, ngamba 3 taona teo izay,
2018 izy iny mbola marary ny zanakay promesy tamin'i Jesosy nefa hoe raha teraky i Jesosy andeha anompo anao satria lalandavitra ny tsy maintsy aleha nandeha tany mainty rano nanao asan'Andriamanitra ray volana sy 4 andro nandeha tany vao maraina midimy amin'ny 4 maraina mialy ery ambaravaram-piangonana mandoalika Apotoniasy Fijaliana mandady mamindra fo amin'ny zazavavy Jesosy io mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony sitrano aizalaina ny aina nandritry ny 3 andro nanao an'izay manao a distance dia efa reniny fana sitrana amin'ny marary nataony asan'Andriamanitra tsisy bizina amin'izany tsy afangaro bizina ny asan'Andriamanitra ry havana fa tena asa isan'andro isan'andro voaka maraina mody hariva indraindray ary fo amin'ny 12 alina vao tonga ao an-trano nandeha ny fotoana ody amin'izay tsisy lalana ivoahana ny lalana mandeha parterre moa dia bedalo nahazo valim-bavaka hoe raha mandeha tomobile dia fahafatesana inona tokoa afaka androandro indro nisy ny tafiany dalo nisy maty tamin'ny taxi brosy andeha aeroplanina tsy misy mba manao commande any bare mba raisy rezay 4 ihany moa ny zakan'le aeroplanina kely ny manam-pahefana ihany aloha mandeha tsy afaka tsy maintsy nandeha sambo natopatopany sambo tsisy oatra zany Andriamanitra ty voaloza ary ny olona zany mahafantatra hoe tady ho dobo zay fitenitrareo saky adobontsika teo de vavaka teny moa di asan'Andriamanitra vadina gendarme vehivavy be deaibe niaraka taminay de nampahereziny dao tsika hira inona hira ianareo de mihira afaka ihany amin'ilay toerana faran'izay masika ny ranomasina tonga teo a Majunga zay mbola tsy afaka miampita ozy fa tsy amba ny rano zay ipitatsika ariva vao afaka miampita kinango momba misy an'ilay tobia le sambo kely afaka mitsiriky reny de mba naka hoe marary pastera fa efa reraka tratry ny mal de mer mba epita amin'izay fa tena reraka teny epita pastera nandray taxi brosy ny tenin'ny taxi brosy ny apitsy hoe tsy mbola mandeha aloha fa miandrasao fa reraka ao anao mijoro fa amin'ny 7 mihitsy vao mianga zay vao miantso amin'ny pastera ho le tao amin'ny gisy eny ary tompokoa amin'ny 9 maraina misy relevé de compte tonga tsy fiasa amin'ny banque zany tompo amin'ny 9 maraina izy andefa message milatsaka ny vola ny anana 8 millions d'ariary zany de hevitr'Andriamanitra tsy takatry ny saina hoe manao ny asany tsy mikely vola makareny ianao mandeha amin'izany asan'Andriamanitra zany kanefa kosa ianao hitany tsy nangataka koa hoe ame vola be fa hoe akatambiny fa de anao ny asanao a Jesosy amin'ny fo rehetra amin'ny saina rehetra amin'ny hery rehetra fa tena mbola misy ny mana avy any an-danitra za milaza aminao mahereza ianao azakivy fa in'Andriamanitra atao mampisiny tsy misy zany ange mampiavaka atsika amin'izao tontolo zao hoe araka ny teny avako ny manompo sy ny tsy manompo atako hafa ny manaraka sy ny tsy manaraka ampianarina an'izany mofo 5 sy azan-drano roa zany ny mpiangony ivavaka ny fiangonana zao ihany raha va mandray vola asandrato iny ty Jesosy eo avitanay fa hitanao zany voninahitr'Andriamanitra raha ilahatra eto angambany izy any amin'ny fitondram-piangonana misy anay saika izy rehetra izany tsy nahita valim-bavaka tsisy izany mbola mandro fotsy tsy misy anehoan'Andriamanitra mivonina ny daholy de rehefa manaiky tsika zany hoe mandray an' Jesosy aza fetsifetsy zany amin'Andriamanitra fa hitany toetsaina o aiza miala zigla amin'Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra reny io fatany io fa raha ianao hitenenany taovy mahitsy ny lalan'i Jehova keponao amboary
vao mahita ny sasany metimety dia efa fielonana maso mangarika zany ange tena hita ny fanahy zany rehefa manao asan'Andriamanitra tonga dia ataony dinidingy fa ahoana ianao amboary aloha isory io fahazaran-dratsy io masika velona ho atokantrano mifanditra tsy aroa tsy ahitanao valim-bavaka zany zay foana atavy anatin'ny saina mampisaraka amin'Andriamanitra miala amin'ny fanahy masina raha vao iny ianao ka manota atao foana zay iraisanao amin'i Jesosy fa tia ianao araka ny teny tsy tonga avy an-datsany ahy itonga hitady tsy hamonjy ny vereny ahy nanampitamby anao makanao any amin'ny fotaka mandrevo ny fahotany manadio anao za moa dia varina amin'ity asan'Andriamanitra ity tsy anao ny asa fa ny Jesosy fitaovana fotsiny tsika rehetrarehetra fa tsy tsika mahay rehefa manao asan'Andriamanitra ny fitiavany ianao gaga ianao sitrana marina ary Jesosy sanatria azafady raha vavy raha miaina anao manasalamba ny asany tapaka lalandra lasa nandeha any amin'ny hôpitaly hozy ny dokotera atao inona eo moa io avereny tsy ariary tsy lavo omena nentin'ny olona tany entina miverina inona ny zavatra nyseho pastero tapaka lalandra dia hozy amatsy an' Jesosy ry Jesosy io zanony ianao fa tapaka lalandra hoy ny ankizy pastera vavetivety azy ho afaka miakatra ve amin'ny tohatra kely ohatran'io amin'ny anaranao Jesosy tsisy an'izany fa tafakatra ao misongosina ny trano raha tonga miala tsiny raha vavy fa noho ny amin'ny asan'Andriamanitra lehibe loatra nijoroko vahavolombelona vavaka ny natao fandroana dia volona natao inona ny zavatra nyseho tsisy herinandro akory nitsangana izy tonga tao am-piangonana zany dia voninahitr'Andriamanitra lehibe zany ry havana Andriamanitry ny kamboty Andriamanitry ny mpitondra tena Andriamanitry ny mahantra io Andriamanitry ivavahantsika io Andriamanitry ny sahiran-tsaina manala tahotra amin'ny fiainanao rehetra mahereza tianao Jesosy ary hita mihitsy zany mivavaka tena manova zavatra ary lazain'ny olona reo manao mazy mihitsy reo angamba to maninony reo mahita an'izao sy zao tsy mariny zany zao zany tsy hitatsony ny fitsaratsarany hafa raha tsisy mpanenjika ianao tsy ao aminao Jesosy fa ho inao zany fanenjehana zany atahoana fa iara-mao mahazo fahafinaretana fanenjehana anao firesahana anao fa zao ihany ny fantatra tia ny lalana kandihano ny tompo ana mivily amin'ny akavianao na mivily amin'ny akavanana ny sofinao Andriamandrakariva manao hoe ity ny lalana kany izory tany mafy Jesosy tany mafy Jesosy amin'ny fibebahana tany mafy Jesosy amin'ny fihaonana aminy na maraina na tandronariva aiza miala amin'ny Jesosy ry havana ahitanao manomboka ety an-tany ny fiadanana akio dia manomana ny satroboninahitra tena volamena any an-danitra ao anao izy tsy eto ny tanindrazantsika ry havana any amin'ny Jesosy an'le tanàna tondro adinozy tetelo asy anao an'le tena fiainana ho an'izay lasa mahereza fa mitsahatra teo fahoriana any tena fiainana ho antsika kristianina dia sambatra zay rehetra maty ao amin'ny tompo amezako izany tenin'Andriamanitra zany ry havana dia ao amin'ny Jakoba toko voalohany ny andininy faharoambe folo Jakoba toko voalohany ny andininy faharoambe folo any dia ho faraparanana zany tenin'Andriamanitra zany Jakoba toko voalohany ny andininy faharoambe folo manao hoe testamenta vaovao zany Jakoba zany ao arinan'ny Hébreu misy azy 230 raha mitovy amin'ny baibolitsika hoy Jesosy hoe sambatra zay olona mahatra fakapanahy fa rehefa voasatoetra izy dia andray satroboninahitry ny fiainana zay nolazain'ny tompo omena azy zay tia azy satroboninahitry ny fiainana ry havana
kopakopaka tsika mandeha any an-danitra rehefa vita ny fiazakazahantsika ity. Mahereza ry havana, mahereza ry zanak'Andriamanitra rehetrarehetra anompo an' Jesosy. Aza miala, aza miova, ny saina tsy miovaova arovan'Andriamanitra mandrakariva. Tsisy mahatateraka nefitsika ry havana, mbola maditra foana, mbola maditra foana. Ary ny tena mampalahelo manao dinidiniky pastera, tsisy zay zavatra tsisy moa anatrany Jesosy, mbola tetsikely pastera. Ndraindray ianao tena zentana mihitsy, Andriamanitro, nahoana reny de mbola mivily ny fanompo-tsampy zay fady indrindra hoy Jesosy. Mbola misy ry havana, mbola mivily amin'izany tsika, mbola misy mifikitra mafy amin'ilay fahotana. Jesosy pastera ka tsy afaka an'izay zazakely mora ny teny dada tena ny Facebook aneraka izy de tena mihitsy hoe firaisina amin'ny devoly izy rehefa ampiasainareo. Zazakely 10 taona, pastera sarotra be miala amin'ilay izy, fa mba etam-bavaka zany ka maninona renao raha mba ampandrony tia hiala eny pastera andao ampandrony ianao fa tiany Jesosy ianao miala amin'io. Rehefa mba ohatra ka te hijery de téléchargeny reny zavatra tianao sa dessin numéré de reny nijerena raha ohatra ka fa amin'ny Facebook ajanao ny amin'izay. Afaka pastera, afaka famivavahana ty afaka mba haingany atsika mba hanahaka an'izany, fa misy ny fahatsarana ampiasaitsika amin'ny hoe vavaka tsy maninona zany fa ny ao anatiny nakizy kely aranery any de mampiasa Facebook amin'ny fahavetavetana. Ringana ny olo koa Jesosy noho tsy fahalalany tenika, ringana ny atsika tsy manitsy zay lalakale mitsarapaka tsy mitsarapaka roa nefa de ara-panahy daholo ny zavatra rehetra. Ary tena marina ny tenin'i Jesosy hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de anaraka ho azy ny zavatra rehetra. Andetsika hitondra ny fotsika ao anatrehan'Andriamanitra, ny ao anatin'ny fotoritory sy mangorakoraka hoe Jesosy zany mahita ny tavako hitaraina amintsika ry havana amin'ny hira 5:7 ny 5 voalohany sy ny faharoa. Ry zaza mpiodina mba miverena